Onolotra ny arahaba tompoko saika mbola ambany hatrany aloha ny tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia ho mora kokoa ny fiforonana oram-baratra manerana ny nosy afa-tsy ny any amin'iny tapany atsimo Madagasikara iny ihany no maina ny andro amin'ny ankapobeny dia any amin'ny faritra atsimo andrefana, androy ary anosy. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Amin'ny ankapobeny dia mety hirotsaka aloha izay oran'izay indraindray amin'ny faritra sasany, manodidina eo amin'ny fiafaran'ny tolakandro eo no mety hirotsahany, mety anatombo kokoa ihany koa amin'ny faritra hafa. Raha ny vinany maripana indray dia saika mbola nevikevoka hatrany aloha manerana amin'ny Madagasikara, izany hoe manaraka tsara ny maripana amin'ny volana Desambra toy izao zany aloha ny maripanantsika, manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 degré eo zao ho an'ny afovoantany. Any amin'ny faritra avaratra andrefana iny kosa dia mety ho tafakatra 9 hatramin'ny 9 degré eo ny maripana ambony indrindra, zany hoe any amin'ny faritry Boeny sy Sofia mety hitatra hatrany amin'ny faritry Betsiboka aza moa zay amin'ny faran'ny fepitaona. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia mety ahazo orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina ny any amin'ny faritry Bongolava, Melaky, ny ilany andrefan'ny Betsiboka zany any Akandreo sy ny manodidina ny amin'ny Androvazo. Andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny, morotsiraka Atsinanana sy ny tapany atsimo nosy kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia miandrandra oram-baratra ny ankamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny faritra avaratra andrefana iny, izany hoe miainga avy any Asamborano miazo amin'ny faritra Sofia, Boeny, Melaky, Menabe, Betsiboka, Bongolava, Itasy, Analamanga, Moromania, Matsiatrambony ary ny hitatra hatrany amin'ny faritra Loatramangoro sy ny atitany ny faritra Analanjorofo, Atsinanana ary mety hitatra hatrany amin'ny Vatovavy, morotsiraka afovoany Atsinanana sy ny avaratra Atsinanana ary ny tapany atsimo nosy kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 1 degré zao ho an'ny afovoantany, morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 2 hatramin'ny 4 degré ary 4 hatramin'ny 9 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Amin'ny vinany toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia saika ho maina hatrany aloha ny morotsiraka amin'ny faritra Sava, miazo any tendrony avaratra, torak'izay ihany koa morotsiraka afovoany andrefana sy any amin'iny tapany atsimo nosy iny, zany hoe ny faritra Nosy, Androy ary atsimo andrefana. Ny faritra hafa kosa dia saika ho hita taratra eny foana ny oram-pahavaratra. Raha ny vinany maripana amin'ny sabotsy tsy misy fiovana aloha fa manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 4 degré ho morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananka eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana, torak'izay ihany koa any amin'ny faritry Boeny. Ny vinany toetry ny andro amin'ny 20 Desambra kosa indray ary mivoamaraina aloha dia saika ho maina ny andro na dia somary olalovan-drahona raha ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana iny, fa ny tolakandro kosa indray dia hiverina andrahona miandalana manerana ny faritra maro eto Madagasikara, arahana orana tandrifin-drahona mihitsy izay ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana ary morotsiraka afovoany Atsinanana nosy. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'iny faritra avaratra Madagasikara iny. Ny tapany atsimo moa dia saika mbola ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 4 degré ho morotsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 5 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa eo amin'ny 7 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny faritry Boeny. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa omenanao indray mbava ny vinany toetry ny androntsika amin'ny andro Noely, izany hoe
mbola ibantoerana trany aloha ny oram-pahavaratra manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny faritra Tsimihiny ihany no saika ho maina ny andro. Mety hirotsaka aloha izay rotsakoran'izay indraindray amin'ny faritra sasany, indrindra ho an'ny afovoantany. Raha mivina amin'ny maripana amin'ny noely izay tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alahady. Dia izay indray raha mivina ny toetr'ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.